mahakasika izay fanapahan-kevitra sy fanazavana nentiny fitsarana izay indrindra raha moa dia nanana ny ambarany kosa ny vondrona politika malagasy miary amin'ny ainga izay naseho tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity moa ireo solombavambahoaka misa 720 avy eo anivon'ity vondrona ity ankoatra ny fandaharana asa izay kasain'ity vondrona ity ho atrehana ao anatin'ny anteny merapirenena nambarany heviny mahakasika ny fanendrena prime ministre izay ny filohany Andriamatoa Ajo Andrianarivelo. Taorin'ny fanambaran'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mahakasika ny fanendrena prime ministre dia naneho ny heviny ny vondrona toko politika VPMMM izay tarihan'Andriamatoa Ajo Andrianarivelo. Mazava hoy izy ny fanapa-kevitra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana koa ny firosoana ny famahana ny olona malagasy lara-pahamehana ankehitriny. Vonona kosa hoy ny nambarany VPMMM iara-iasa amin'izay rehetra anohana ny filoham-pirenena. Nampatsiahy kosa nefa Andriamatoa Ajo Andrianarivelo fa efa nisy ny tsy vito vim-pijery tamina tompona andraikitry ny fahefana mpanao-tanteraka nandritra ny teteza mita izay tsy tokony iseho taratra intsony amin'izao fitondrana izao. Groupe parti politique na groupe de parti politique légalement constitué ny tena fantatrareo fa hery politika eto amin'ny firenena. Raha efa ny mampanga ny majoritaire ka légalement constitué izy en tant que parti ou groupement de partis politiques izay manara-dalàna dia kena izay fa ny manendry ny prime ministre dia mbola mazava tsara ihany koa anatin'ny lalàna le avy teo raha tsy diso milaza ihany koa fa ny filoham-pirenena manendry azy voainga antsika teo miaina ny olana amin'ny hoe misy tsy fankazahoana teo anivon'ny prime ministre sy ny filohany teteza mita tsirairay ka raha efa hitantsika fa zavatra tsy mety eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia tokony mba zavatra mety nezahana toizana eto amin'ity firenena ity. Naseho tamin'ny fomba ofisialy androany tolakandro teny amin'ny foibe ny vondrona toko VPMMM ireo solombavambahoaka 720 voafidy tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Efa misy sahady mivolavolan-dalàna izay hoentin'ity vondrona politika ity atolotra amin'ny parlemanta izay isahana bebe koa ny fanapaha-ream-pahefana. Volavolan-dalàna izay angatan'izy ireo lanina meloany fanatanterahana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny fifidianana isam-paritra. Ny fanatsarana sy ny fanomezana ny fahefana isam-paritra amin'ny fanavoizana ny lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Ka dia zay no antony ary isan'ireo vaindohan-draharaha ohatrehan'ireto solombavambahoaka ny malagasy miara-miainga eo anivon'ny anteny merapirenena manomboka rapitso ary efa mivonona amin'izany izy ireo ifandromana amin'izany toanany teknisianina sy mpanao politika namana atao anatin'ny malagasy miara-miainga rehetrarehetra. Nitsangana noho izany ny vondrona parlementaire VPMMM noho izany izay tarihan'ny filohany Milavonjy Philbert solombavambahoaka voafito tao Ambovimbe Androy anolotra candidat hovidiana eo anivon'ny blomaritry ny anteny merapirenena ny VPMMM Rampitso.